mba ohatrany ahoana ny reaksion'olona raha mahafantatra fa irotsako fidina ho ben'ny tanàna Antananarivo I filoha teo aloha Marc Ravalomanana ifanandrina amin'ny Tale Generalin'ny Sodiaty Mamy Ravatomanga. Mazava ho azy fa izarazara ny reaksion'olona. Ao ny mety hametra-panontaniana hoe efa filoham-pirenena nanana ny maizy azy tamin'izany fotoana izany mandraka ankehitriny ray aman-dreny ara-politika ary ray aman-dreny eto amin'ny firenena dia nahoana loatra no hidina amin'izany toerana amin'ny ben'ny tanàna zany. Ao kosa mety ho kivy tanteraka raha maheno an'izany filoha teo aloha Marc Ravalomanana zany irotsako fidina ho ben'ny tanàna. Ao kosa ireo mety ome raha maheno an'izany hoe filoha teo aloha Marc Ravalomanana irotsako fidina ho ben'ny tanàna ary efa candidat filoham-pirenena tamin'ny fifidianana izay natao voatsela teo iny izy dia zao lasa mifaninana ho ben'ny tanàna Antananarivo. Ity resaka candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo ity dia tsy resaka atao fotsiny fa no amafisin'ny gazety anankiray teto amintsika antsoina hoe JR Madagascar. Araka ny lahatsoratra nosoratan'izy ireo manakoako ny feo mandeha ny sisiondresaka fa ho candidat ho ben'ny tanàna I Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha ary faninana amin'ny Tale Generalin'ny Sodiaty dia Mamy Ravatomanga. Mazava ho azy fa ho mafy ny fifaninanana satria samby manana ny maizy azy izy roa. Ho antsika mpanaraka toedra ara-politika araho tsara ny toe-java-misy ankehitriny. Raha manaraka tsara ny toedra aram-pirenena isika dia mahita tsara fa tsy nahomby ny tolona izay nataon'ny collectif des candidats. Tsy mahakivy miteny an'izany. Ankehitriny raha manaraka tsara isika dia mbola mampiseho firaisan-kina, mampiseho ny hery politika izay ampelatanan'izy ireo. Profon'izany mbola hita tazana mivory etseroa, mikandoa, mametraka inona marina ny tokony atao mba mahana olana eto amin'ny firenena. Izany rehetra izany dia mampiseho fa mbola tsy vita ny tolona, mbola tsy vita ny ady amin'ny fampanjakana ny fahamarinana sy fampanarandalana eto amintsika. Nanamafy an'izany Pasteur Edouard tamin'ny fanehoan-keviny tao amin'ny Real TV. Ny sary koa mihitantsika ny firaisan-kina koa miamitombony andry zareo raha ohatra ka firaisan-kina tany amin'ny fifidianana efa vita ilay fifidianana tokony vorava zany fa matory zareo mbola manohy an'ilay firaisan-kinany zareo dikan'izay zany mbola misy tolona tsy vita zany io ka mbola hiatrika an'ilay tolona dia hitantsika hoe tahaky ny ahoana ny fivoaran'ilay firaisan-kina ny candidat reto. Tsy fivoriana fahatany ny fivoriana izay ataon'ny collectif des candidats. Mikasa ny ametraka stratégia anoherana n'ity fitondranana laina tsy ara-dalàna ity. Namoaka ny ampahan'ny fivoriana izay nataon'ny collectif des candidats isolomavambahoaka Todisoa Andriamampandry. Ikasa anambatra ny hery ary anolotra candidat hitambarana ny collectif des candidats araka nambarany. Ao anatin'izany fifidianana ben'ny tanàna, fifidianana solomavambahoaka sy ny maro hafa. Raha tsindrina manokana mahakasika ny resaka solomavambahoaka, ny tena tanjon'izy ireo dia ny ametraka maro anisa ao amin'ny antenimeram-pirenena mba hahafahan'izy ireo mandray fanampan-kevitra araka ny tokony ho izy. Raha tafapetraka zany rehetra zany dia mora kokoa ho an'ny collectif des candidats manala ireo tompona ndraiky mpanjakana izay tsy ara-dalàna ao anatin'izany filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ka rehefa maro anisa ny ivon'ny antemeram-pirenena ny solomavambahoaka ao anatin'izay dia izy no manolotra ny premier ministre mitantana ny gouvernement dia azo atao tsara koa amin'izay manao ny motion d'empêchement na manala ny filosany ao amin'ny toerana. Stratégie anankiray zay fa nefa moa zany tsy ho teneniko anareo fa zay zany aloha no akaiky indrindra afaka anoherantsika zao fitondrana izay mampika akaiky ny vahoaka zao izay tsy manatsa lalàna sy tsy manatsa ny démocratie. Tandremo isika sao dia diso fihevitra manoloana ny fanalana ireo androm-panjakana izay tsy ara-dalàna. Aoka hazava fa tsy andatsa-dra na koa amela ny vahoaka malagasy ho tifiriny zandary sy ny mpitandro filaminana. Sanatria ity stratégie hoentin'ny collectif des candidats ity dia stratégie inoana fa ahomby satria stratégie politika no ampiasaina. Amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara no akana an'izany fahefana zany na koa amongorana ireo androm-panjakana tsy ara-dalàna. Politika ro
amin'ny toko politika reo mieritreritra foana ry zareo hoe mitaka an'izany fifidianana zany amin'ny fifidianana madio mangarara ekeny rehetra ary raha tratra zay tanjona zay zaho mino fa mieritreritra haka fahefana reo olona reo amin'ny alalan'ny fifidianana dia raha ohatra ka ny fivondronana no moramora hakana an'ilay fahefana hanatanterahana ny andraiky dia sy andraikitra eto amin'ny firenena dia tsy maintsy ho anao an'izany reo satria izay ny tanjo maka an'ilay fahefana dia tsy sarotra ny mivondrona amin'ny manatanteraka ny tanjony ka zay mitambatra koa no vato. Araka ny fanehoan-kevitry Pasteur Edouard, ambony dia ambony ny chance aombiazana ity tolona zay ataony collectif des candidats amin'ny ity indray mitoraka ity satria raha mijery ankaiky ny toe-java-misy isika dia ireo fivondronan'ny candidat ireo dia maneho hery politika maro samihafa ary mampiseho ny fitondram-panjakana ankehitriny fa izy ireo dia matanjaka sy tsy azo ozongozolona raha ny vondrona politika no resahana. Zavatra telo no resako zany mba anaporofoko an'izany fananany zareo maro anisa zany. Ny voalohany rehefa niteniny zareo mifidy ny vahoaka dia niazakazaka ny olona rehefa nanapa-kevitra indray zareo faharoa hoe tsy mifidy nangina ny olona dia hitatsika zany hoe any amin'ny zareo reo neny misy ny force politique ny fakanakeriny le fahefana no nataony mpitondra fanjakana fa ny force politique dia any amin'ny zareo reo ka za mino fa raha zareo reo manaiky ny CNI sy ny ACC hanadiovana le fikarakarana le fifidianana ka mandray anjara reto olona reto za matoko fa azo maro anisa ry zareo nany amin'ny commune nany amin'ny législative. Eto amin'izay isika tsy hiala eo moramora zany Andriamatoa Andry Rajoelina ary efa no amafisiny zany ombenimbeny tsy misy olona afaka manala azy amin'ny toerana mahafiloham-pirenena azy ary tsy isy afaka hanala ny fitiavan-tanindrazana miredareda ao ampony ary izany resaka izany dia no amafisiny tamin'ny volana oktobra 2024 lasa teo. Tiako lazaina amin'ny mpanohatra, tiako lazaina amin'ireo mpanakorotana, tiako lazaina amin'ireo mpandrava. Tsy ianareo ny teny na ilazamiko anala ny fitiavan-tanindrazana atao poko iteny anahy fa tsy malagasy afa ny raiko ny reniko malagasy teto ny nalatsahany tavoniko ary tsy ianareo no anafaka ikarakara siana soa any Madagasikara na oviana na oviana. Tandremo ny teny avoaka, tandremo ny fiantsiny fa tsy ekenay zany ary fahavalim-bahoaka izay mampisarasaraka ny malagasy, fahavalim-bahoaka izay manavakavaka ny samy malagasy. Misaotra antsika to. Tsy miteniteny fahatana nefa filohan'ny Rajoelina satria efa hiara mahita fa eo ampelantanany daholo ny hery rehetra, ny polisy, ny zandary, ny mpitandro filaminana, ny miaramila, ny fitsarana, ny ACC sy ny maro hafa amin'ny fomba ahoana analany collectif des candidats izy eo amin'ny toerana. Ary zay zavatra izay no natonga ny Andry Rajoelina nanao antsoavo ho an'ny collectif des candidats 12 mba hitambatra hifanandrina aminy. Eny tsy miteniteny fahatany izy fa fantany fa matanjaka izy ary matoko tena. Ary zany resaka izany no nanamarika ny propagande izay nataony tamin'ny 2024 lasa teo. 12 ny ady amiko teo izy hoe mitambara daholo nareo fa ny anarako koa dia Bruce Lee fa aza makamaka aty fa ngao dia mipitika ary. Ito ampamaranana dia zao araka ny fanamafisana izay nataony gazety teto amintsika mbola siosiondresaka ny maha-kandidat be ny tanànan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary siosiondresaka ihany koa ny resaka maha-kandidat any Mamy Ravatomanga. Ankoatr'izay makasika ny fikasan'ny collectif des candidats anambatra hery anolotra kandidat ho be ny tanànany Antananarivo sy manerana ny Nosy. Ny tanjona dia ahazony maro anisa na eny amin'ny antenimieram-pirenena na eny amin'ny commune isan-karazany. Fantanina ity amin'ny farany dia zao ahoana ny hevitrareo raha tena marina
ny maha-candidat ben'ny tanàna atolotry ny collectif des candidats any Andriamatoa filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ahoana ny hevitrareo manoloana ny fampivondronan-kiry izay ataon'ny collectif des candidats ankehitriny ary andray anjara amin'ny fifidianana rehetra izay ho atao eto amintsika toy ny ben'ny tanàna sy ny mbavambahoaka sy ny maro hafa. Avelako ho antsika tsirairay mamakafaka izany rehetra izany. Ary izay ihany koa ny mamarana ny videontsika androany, aza adino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.